Mpifelina mandrakariva riavana malala zao tsika miona atao zao fampizara ny ten'Andriamanitra, miainy ny ten'Andriamanitra ihany koa, zay tena sakafo amin'ny fanahintsika, alalantsika ny tsara sy tokony ataontsika. Ho aminareo zay olom-bo fidy araka amin'ny fahalalana rahateo, zay n'Andriamanitra ray amin'ny fanamasina amin'ny fanahy, amin'ny fanarahana amin'ny famafazany rahan'i Jesosy Kristy, ampitomona ho anareo neny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Zoma 7 febroary 2022 iainantsika no hevitra hoe mamonjy ten'Andriamanitra. Ndeha riavana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Miderahan Jehova fa tsara izy, eny mandrakizay famindram-pony. Aoka ny Israely na hoe mandrakizay famindram-pony. Aoka ny taranaka Arona na hoe mandrakizay famindram-pony. Aoka izay matahotra an' Jehova na hoe mandrakizay famindram-pony. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra, Andriamanitra ampampianatra ianao amin'ny raharaha sy miady hatrehana ka mame anjara toerana miavaka ho an'ny olona, satria mpanoro hevitra ianao amin'ny alalan'ny fananao masina. Koa mankalaza sy midera me voninahitsinarino masina izay Tompo, manao an'izany rehetra izany. Ary dia mahatsiaro ny tenanay koa, mahatsiaro sy fatanterahanay, mahatsiaro ny fahalemenay, ka mangataka ny famindram-ponao hatrany izay. Mamindrafo aminay ary mamela any elikay. Fa ny fananao masina ary izay, anazavanay amin'ny fanambarany teninao, ziovakiana, mba zanay mitombo amin'ny finoana fa mamonjy ny teninao. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ny teny ity riavana malala, io hitanao amin'ny filazantsara araka ny Jaolina 5. Jaolina 5, ny 9:7-30 ka hatramin'ny 7:70. Mpivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Dininareo ny soratra masina, satria ataonareo fa ho aminy nananareo fiainana marak'izay, ary ireny manambara. Kanefa tsy mety manatona ahy ianareo hananareo fiainana. Tsy mandray laza avy amin'ny olona aho, fa fantatra ianareo fa tsy misy fitiavan'Andriamanitra ao am-ponareo. Izao dia avy amin'ny anaran'ny raiko, nefa tsy raisinareo. Raha misy hafa avy any amin'ny anaran'ny tenany, dia ho raisinareo ihany izy. Ataonareo izay mifampitady laza ahoana no fino, nefa ny laza avy amin'Andriamanitra tokana kosa tsy hitadiavinareo. Aza ataonareo fa izao no hiampanganareo amin'ny ray, misy mpiampanganareo dia Mosesy izay tokianareo. Fa raha mba hanino any Mosesy ianareo, dia ino aho, satria nanoratra ny laza izy. Fa raha tsy mino izay ny soratany ianareo, ataonareo ahoana ny fino ny teniko?
amen. Ray masino manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanana dia ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Nofinainandronetsika teo Jaona 5:9 ka hatramin'ny 7:20. Filazantsara izay nisoratany tokoa ka naneho ny tenin'ny valiana ny Jiosy izay nanome tsiny azy, nanome tsiny an Jesosy. Eto andefa fanontaniana valiany nofinaina ho antsika niny hoe inona ny rasana amin'ny olona mamaky ka mandinika ny soratra masina. Ianao mamaky tenin'Andriamanitra io, ianao mijery ny tenin'Andriamanitra isan'andro io. Inona ny rasana amin'ny olona mamaky ka mandinika ny soratra masina. Miavaka tsara ry havana ny valin'izany eto. Hikatsaka ny fiainana mandrakizay. Izany ry havana. Izany andiny 7:30. Dininareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy ananareo fiainana mandrakizay ho Jesosy. Tamin'ireo manam-pahefana Jiosy. Misongadiny eto fa tsy Jiosy akory retsy farany, fa tena anahana fiainana mandrakizay tokoa ny fandinihan'ny soratra masina, izay mampianatra ny tokony atao sy manoro lalana ny amin'izay tokony atao raha te hanana fiainana. Ampirisihana mihitsy isika ry havana, hamaky sy handika soratra masina, fa tena mahasoa izany. Inona koa ry havana no valiny manaraka eto? Anatona an Jesosy Kristy. Izany koa, 9:40. Ary ireny manambara kanefa tsy mety manatona ahy ianareo anahanareo fiainana ho Jesosy maneho teny. Entiny Jesosy manitsy ireo te hiseho mahay soratra masina kanefa tsy mety mino an Jesosy. Ambaran Jesosy mihitsy eto fa ny ivo sy ambaran'ny soratra masina. Ny testamenta aloha ampiasaintsika ankehitriny izany. Ka i Jesosy tenany samy efa nanambara izany daholo ireo boky na vondro boky ao. Koa magaga raha mandinika soratra masina nefa tsy mety mandray an Jesosy ho taony sy mpamonjy. Izany ry havana. Fa makinao ny tenin'Andriamanitra io dia mahatonga anao anatona an Jesosy. Ny valiny farany mihitsy fanontaniana izao dia ny hoe ho marina tsy mety tsara velatsia. Ho marina tsy mety tsara velatsia. Dia hoe ny 9:20 fa fantatro ianareo fa tsy misy fitiavana n'Andriamanitra ao am-ponareo. Mazava ry havana ny tiany Jesosy Kristy ho lazaina fa ankiany amin'ny fo madio tsy misy fiatsaram-belatsia na faharatsim-panany soratra masina. Raha tsy izany tsy tonga amin'ny finoana mihitsy ny olona fa zary fombafomba fotsiny ihany izany. Every tsara ary izany ry havana. Azonao mandinika sy mamaky ny soratra masina indray. Mikatsaka fiainana mandrakizay izany. Mitarika anao anatona Jesosy izany ary ahatonga anao ho marina tsy mety tsara velatsia eo fanompoana an Jesosy. Deo an'Andriamanitra sery ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra noho ny mofinaina nomenao anay izay milaza ny amin'izay andrasana amin'ny olona mamaky sy mandinika ny soratra masina dia ny fikatsahana ny fiainana mandrakizay ary ny fanatonana anao Jesosy Kristy ary ho marina tsy mety tsara velatsia. Vavaka aminao izay ny tahinao anay tsiraray mahafantatra izany. Hiavozanay isan'andro eo amin'ny sehatra misy anay ary ay mijoro vavy nomenao marina sy ho mpanompo maty tokony teninao sy ahy ity anao ka ahy hanasoa ny fiarahamonina misy anay. Jesosy, fonjeo amin'ny firenenay fa sahirana izay. Didina aminarinao Jesosy Kristy ny asan'ny matin'ny Satana sy ny devoly tsy hanan-kety sy hanam-pahefana eto amin'ity firenena ity. Fa ny anarinao Jesosy Kristy mpandresy no hanapaka ny firenenay. Sitrany tompo ireo marary mila ny vavakay fa mpanasitrana ianao. Ka toany ny asan'ny fitsaboana atanjao ireo azo paoriana ka io ampionononao. Toandro ireo maresokiolona ireo sahirana fonjeo sy arovo izay na toe-javatra misy eo fiarahamonina misy anay tsy njovy ihany koa ireny ampigadrano. Mitahianay amin'ny fiazakazanay, amin'ny fianarana, amin'ny asa aman-draharaha, ny amin'ny tokantrano, ny amin'ny fikasanay tsara. Anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, fivavahanay. Miaraka amin'ilay vavaka iombonanay manao hoe ranay eo izay an-danitra, mba masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Mioneo izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny helikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy. Fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tanteraka aminareo ny tsodrano izay atotry anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Ny tompo anie anisy lalana fonareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy amin'ny faharetan'i Kristy. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.